fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo izao ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ady Saritaka, nosoratany Rabesay Guillaume Marie na eo amin'ny Guy. Tovy ny John, Veroanitra no Rondro, Saloy no Ianta, Rado no Dokotera David, ary Lisy no Mama Be. Nandray feosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Ady Saritaka. Otry, fa misy inona nitaotry ny hafa kely indray ny sakafo eto amin'ny latabatra izany androany? Fa misy inona Rondro, ha? Fa inona daholo reto, ha? Reo mba kely vita ry Jauna. Nataoko surprise ho anareo sy Anta mihitsy reo a. Surprise? Ie, anniversaire ny Antany androany. Ay, Zany anga fantatry Jaune. Vao avy tany ampiasana mihitsy no vidy andreo tena tsara lalàna. Reo misy gâteau a, de jambon a, saucisson de mortadelle. Tena tsara reo a. Eo akiry Anta. Fa aloha efa andombera kely ka. Aiza le verako teo? Zay, de mirary sosy fahombiazana ho andria kia. Misaotra Rondro a. Ho arivo-tratry ny taona mitsingeringerina indray any ndry sa tsy zany ry Jaune? tena zany mihitsy. Zany mihitsy ka tena lozy ty marina fa ty le tsy napoziko. Sakafo misy henakisoa daholo reto. Tsy kasika an'io a. De samy mazontomana re. Io jambon a, de io koa aky saucisson a. Ataovy ry Anta. Matsiro ange io e. Sady efa mba manitsaka ny 20 taona andriandroany ane zany ndry zao e. Ty vo tena angano marina. Sakafo tsy fihinana reto. Ary fa maninona ary nitao tsy mazoto homany mihitsy nareo reto e. Totra an'iza rery na avelanareo anesikesika an'ireto sakafo be reto. Be menaka loatra ve? Tsy zany rery Rondro a. Fa maninona e? Totra ny manao mavesabesatra ho any azany kiboko zany androany ka asa na le anamano maly iny ngamba no tsy zaka mivavoniko na inona fa ataovy re. Fa aleo amin'ny manaraka hoaniko ny any anjarako e. Ka jereo fa na Ianta mba nikarakarana azy koa aza ty tsy manendry akory. Fa misy inona mihitsy e, fa maninona e? Fa marary nga Ianta? Zany fa tsy de mahavoany reto loatra ka aleo fa hoaniko raha riva avy mianatra ny ana. Sady hoanina miaraka amin'ny mofo koa ny ana no itiavako an'ireo e. Tena hafahafa mihitsy zao ka. Misy zavatra tsy azoko mihitsy. Tena mefeno mystère mihitsy ato an-trano ato. Tena tojo ny fotoana tsara mangingina anaovako azy mihitsy azo fa sady tsy ato an-trano na Ianta na Rondro. Eny e, fa saika ratsy aloha le anikeo atoandro iny marina e. Ary toa tsy nihinana an'le jambon koa kalamotana iny e. Hafahafa. Velomalavy ianao ry Ianta. Manahirana amin'ny fiainatokantranoko ianao amin'ny fizirizirianao tsy manaiky milefitra ka de miala tsiny indrindra e. Raso naka izy teo. Ay reto.
Ty voalohany ty zany a le mifolo lamba-paty ty ie izy ty atao ambanin'ny ondany. Fa hoay inona koa ty tapakazo mifono tapa-damba menamena ty? Aleo rangaha rinany fotsiny io de apetraka ty a. Zay. Ary andeha ho apetraka ato ambanin'ny ondako ato amin'izay rangaha ny fonosan'ody faharoa. Ohatray rery lanitra ô. Fa lozinona re ty e. De inona indray koa ty tapakazo mifono lamba-paty misisika ato ambanin'ny ondan'ny rondro ty? Ary tolokon-damba samy misy itovizany reto sy le netiko e. Mazava rianta. Oka fa mazava. Mpamosavy ianao. Ary mikasa amorika ny rondro vadiko koa de vitanao ve? De ny vadiko ve no ataonao an'izao? Tena ratsy ianao rianta. Ratsy ianao. Ho hitanao tsara mihitsy ny valin'izao. So ihany fa tsy diso aoriana no nahitako an'ireto fa saika loza. De ho ariko daholo rangalo reto firongonody reto a. Zay. Tray. Saika ny diran-doza marina. Poa. Zakako tsony izao dokotera. Manomboka mifaha mihitsy amin'ny fetokisako ny valiko amin'ity raharaha ty e. Ka zavatra mbola tsy voapirofo tsara nge zany ra madamo rondro e. De efa mampisaritaka ny sainao sady ve? Ny dokotera. Tena tapa-kevitra fa hoesoriko any ty zaza ty e. Raha voapirofoko fa azy ny zaza sara iny. Ny zavatra nisy aloha de lazaiko aminao e. Fa tonga teto amiko ny tovavy fotsifotsy iny angavy mafia nalazaza. Zany e. Tena marina de efa tazako indray mandeha izy niarany tsena taminao teny amin'ny pavillon Analakely teny. Zany ho proof aloha zany fa tena manananaka izy e. Zay ary rehefa nahaposiko. Ny hoe vatinao na tsy vatinao kosa zavakafindray iny ka mila jerena akaiky sy dinihana mpaharetany e. Tonohy tsara ny fonao satria fitaovana tsara lalana zavatra miafiny indrindra ny faharetana. Zo eo akaiky tsara aloha ny ataony. Kivy dokotera. Tô tsy te atoko ny vadiko tsony ahy e. Ka zay tsy fatokisanareo izay mihitsy no marava ny fitiavanareo e. Tsaro fa ny fitiavana de fitokisana. Ary ny anareo tsy hoe fitiavana vao mitsimoka fa fitiavana efa namony. Voafaritry ny mariazy sy ny fananan-janaka. Io akibonao io ny zanakareo. Ary zazara-dalàna io ka tsy zonao mihitsy no andeha hanala azy. De ny ankiviana amin'ny tokantrano ve rondro no amigorana ny sombiny aina? De romoromo ohatr'izao foana ve zany dokotera ny aminay a? Marikoriko be zany izy e. Ambony noho ny romoromo vadiny ny asin-janaka rondro a. Tsaro fa raha vao misy ny zaza de io no ro iombona mpivady. Tsy maintsy mifaka amin'ny zanaka ny fombivadiny teraka. Ka ny aretana ny mafy de noho ny zanaka nateraka. Ny tsy sarahana de ho an'ny zanaka ihany. Ary ny tsy maintsy mbola andeferana de mbola noho ny sombiny aina. Mirary faherezana ho anao a. Moramora no misaraka fa ny zanaka tsy njova e. Mahereza madamo rondro a. Misaotra dokotera. Tsy nandiso mihitsy ny eritreritro fa tena be voky alakely ty. Nefa sady tsy mitsotra ny be afinafina rehefa nontaniana. Zany natao hoe saka manafika io. Efa tafahoatra loatra fa aleo atsoko ho vakiana am-bato lampo ny marina. Mianta!
Nyanta ahoana avindria ty aingana ahoana zay sao dia zao ndry dia rofy ny etandry dia lasa mandeha fa ahoana sisy fa e fezo ny etandry a dia zay lasa ndry ohatray miala eto amin'ny tranoko ndry e sao dia zao ihany lasa ndry ino ny salandalana dia lasa ndry mandeha mody any amin'izay misy andry ihany fa maninona nefa izany atao an'izao e tsy te analavaka pary amindry tsony ahy e efa fatandry ny antony ary tsy zana namafisandry loha eo ry anta ny fahefako amin'ny tokantranoko a no andodiko andry andeha lasa ho andry a lasa ndry a mody any amindry any tsy hiala ka ahoana e tsy andeha zany ndry tsy ala hoa tsy hiala raha tsy tonga eto jauna hiboraka aminao tsara amin'ny marina amin'izay fa jauna naninona anazy ny eloka raha tianao fantatra e tsy maintsy andrasako ny atongavana eto na isinina eo na isinina samy vadiny tsika izao ay kosa tsoroko amindry anefa fa any an-trano e ary tsy jauna mamely eto meloko ndry meloko izy dia roahako daholo nareo ary aza atao enkotsoa izay vavandry teo izay dia efa milaza ka zany izy ka tsy aleta ho ana inona na inona taonao teny tsotra ny ary anta lasa ndry mody non tsy ala hoa ataovy izay ataonao aty zany ny tadiavindry amiko ataovy e tena sandry zany ny ady amiko asa mivadravatra amiko inge raha tsy asiako an'ity fonja mity e alefaso e asio rasa alefaso fa miandry ahy iny ary ny endry e tatazo ry ty za mba ianaran'ity mamomono aninona nefa ty e inona ny ty kay mbola mitady mbola mitady tsara iny zary ny fanampiny maty ty androany nentiny any ty androany matiko ty isorako anao zao vitanao zao rondro eny nanenenako ny nataoko nefa tsy adiniko koa zao fandroana na tsy misindra fo zao anao tokoa moa fahefana atao amin'ny tokantranonao ka aleo andeha eny e andeha fa miandry anao kosa ny fahafatesana rapitso dia rapitso ihany andeha fa ny avelinao kosa no hiala manaraka nyity fonenanao ty rapitso ohatr'izao zay ny finoko ianao kosa ary jauna raha mialangalana amin'izao raha zao raha izay hitondrako ny mangiry firy izao ianao dia ampanarahako azy koa lasa aloha iny anta fa ny tantara tsy mbola mifarana akory ataoko tomy tsara ny fihetsiko rehetra dia zoiko akaiky ny fihetsika ity jaona ity fa tsy mainty fantatro ny tena marina amin'izao na hoela na hoaingana hodiko fanina aloha ny amin'iny teniny anty iny ary hodiniako tsara aloha ny fihetsiny fa tsy maintsy iseho eo ihany eo amin'ny nandroako an'ny anty iny ampisehoako ny akingambe-vavy mitsikelo izy fa rahatratra kosa aloha tonga dia vitiko ny aminy dia lasa tokoa ihany tamarina
andro ray sahady zao no nandehanany dia nakaiza mba aiza reny misy azy asa na maty izy zay na velona mafy loatra kosa zao rondro tsy amela ny antao irery zany arangah tsy maintsy ho ataoko izay ahafantarana ny misy azy fa sombony haiko no ao akibony ao tena tsy tafandry mandry amin'izao mihitsy kosa aloha ny lohako dia ho any amin'ny raha mamabepi masy aloha fa sao dia mba fantany misy any anta dia ho fotopitorako tsara koa ny resaka paikodiny tao an-trano iny fa tsy mazavazava mihitsy ka zao ihany aho dia andeha ho eny efa minenina sasany ariva ka izao otry ary iny tia misisika ato ambany famafana tongotra eto ambaravarany ity to taratasy tsy misy valopy ary to misy ravikazo tokana mipaingotra miaraka aminy lao jerena hoe inona ny ato anatin'ity tena soratana ny anty ity inona ary ny dikan'izao aleo aloha rangaha kasaina kely hamaky azy mihitsy loha dia vakina miadana nahoana izany lazainy ato any jauna aty anaty ala tsy fantatra aty no manoratra ity taratasy ity ho anao lavabato no hitoerako ary mangina tsy misy pahita ho marika izany ity ravikazo tokana amin'ity taratasy ity izany ve mila ratsiratsy koa izany soratra izany eto ambany mila anao tonga aty amiko anio manomboka amin'ny 7 alina ary fotoana fohy ihany no ilako anao aty amin'ny lalana mianavaratra tandrifin'ny point kilometrika 510 somary mihoatra ny avoana tsinanana no iandrasako anao tongava fa ampijaliany sombony ainao atao kibo koa ianta tena avany amin'ny anta zany ity taratasy ity ary izy ary nitondra sy nametraka nyity teto tena mampijaly ahy izy zany marina eny ry anta ho avy efa tsy tafandry mandry amin'izao eritreritro izao ka rondro mba meo ana kely ngely lakile ny tomobile sy ny vavady fa mba misy dialia kely zao dia zao zafady adray fa ivoaka ho aiza amin'ity andro efaly ianao ry jonina tsy aleo ve mba miandry rapitsy marainy tsy izany fa misy resaka maika dia maika tsy maintsy etsony dada hoeny amin'ny eny anala mahitsy eny ahy zao mantsy tsy haiko na resaka inona no ilainy any amin'izao andro alina zao mety resaka asa angamba na tsy haiko vo io mihitsy nge izy ny antso anahy na dia izany azy efa amin'ny fito sasany ange zao amin'ny firy ianao vo tafaverina avy any tsy hainao amin'izao tany tsy milamindamina amin'ny asan-jola zao jauna tsy hoe lany izany ahy adiny 2 hoe farafahaelany ty ary le efa nahiko mba ho aiza ary izy iny jereny ty izy to maikamaika to taitairiny zavatra izany iny fa to ohatrany misy botifotsina sisiny engany ao anaty kitapotra iny fa lasa nakany amin'ny WC ndraso aloha ararodiko amin'izay
ao ataoko ato anatin'ity paosin'ity kitaponyity ny Walkman. Dia ity kasety mihodina maharitra adiny-roa ity. Maharitra adiny-roa tsara araka ny lazainy teo io. Ary avy dia tsy indriko ataoko mandray feony tenyizao aloha e. Tena vao maika tsara koa fa mampihodina kasety ambadika sy ambadika ho azy tsy mila kasihana akory ity a. Zay. Tsy ampoziny mihitsy aloha ny ametrahako an'ity ato e. Ho voaray feo daholo izay resaka ataony ihany mandra-pohodiny eto. Tena enzana ny lehilahy raha handaingy. Tena marina e. Zay ariky serifa lasa vetivety aloha. Eny ary aky bisou e. Tsy diako ny vavahady Ie, tsy maninona. Efa tiako daoda amin'ilay faritra voatondro ny taratasy ny anta mihitsy aho izao. Tô feno kirihatr'ala mangina tsy misy tanàna mihitsy aty amin'ny manodidina ety izany zary izany lavabato misy azy izany e. Ary tsy mba hitany ary ve za amin'izao e? Ny volana koa ty tahako drahoana vetivety teo. Andraso hoe andramako antsona. Ianta! Tena tsy misy mamaly. Fa aiza ary? Ry ambody fasana somamby samby ry totra misy olona. Tena ianty io. Aleo raha tonga dia anatin'ny inaingana. Aleo anatona ny inaingana izy. Ianta? Fa inona nataonao rereto akaiky ny fasana eto e? Jona, misaotra anao aloha mifahatongavanao. Dia tsy afaka hitazona anao ela eto fa izao fanatrehan'izao dia efa zava-dehibe ho anahy. Misaotra. Fa izao aloha ry Jona, manahoana irondro vadinao any izay? Izy salama tsara izy. Salama tsara? Eno salama tsara. Inona no mampiakanakana anao e? Andao tsika hody fa tsy tantiko ny mahita anao aty amin'ny toerana mangina aty ka. Tsiry Jona, tsy maninona izany avelao aho eto. Tsy manaiky an'izao ary anta. Ndao hody fa zanako ngeny ao akibonao aho e. Avelao aho eto e. Tsy rery akory eto fa misy namako nge aho e. Ie. Namanao iza? Ianta, voadona nge ianao e. Marary ianao. Tsy marary Jona fa ngamo tonga ho azy tany aminao iny taratasy iny. Ary aza toy izana tsony ny tafa fa sao dia ho tarafidiana eo ianao ka manino? Zay ihany koa no mba nilaiko anao e. Misaotra betsaka dia misaotra mibody fotsiny entinao. Eny re, tsy misy fisaorana. Dia izao, raha pitso amin'ny sivora aly loatra izao ianao mila miverina aty amiko indray. Maninona? Fa miverina anao inona aty aminao tsy azoko koa ianao ry anta. Ndao ianao mody. Andao. Aleo aloha zaho hijanona androany chérie. Raha pitsontsika miara-mody eto amin'ity lalana mihazo an'Ambohimanga amin'ity point kilometrika 512 ety ihany misy anahatra amin'ny rapitso. Izay fa veloma vetivety aloha ianao. Eny ary veloma ary dia ao fa tsy maintsy tonga eo rapitso izany e. Manantena anao aho izay tsy misy finonanao tsony ny atao pokory Jona. Namadika anay ianao matoa tsy nanino ny rondro vadinao. Efa ho dify anefa izao ny atelon'andro nandrasako.
raha pitsoalina no endrasako anao amin'ny fahafatesana ary jauna. Ampy izay, tsy maintsy maty ianao e. Fialayata. Ahoana? Ahoana amin'ny ahoana e? Fa ahoana ny resaka fanaovany tamin'ny teo? Inga le izy ry Ie, tazako ihany le izy fa raha koa mbola nanasina an'le olo tetsy ambody fasana tetsika no dia ahoana? tena kivy ary mama be a. Inona izany? Lazainy teo fa salama tsara tsy maninona hono le kalavadiny matesam-baratriny. Izay indrindra ne ho any lazaiko andriko e. Tena tsy vanina le alikala iny. Fa atao iny mihitsy le tonga tany amiko nakahody taoriny le afaka maly ariva iny a. Zaho vao mazava alikala. Olona mpiray trano tenisany dia tsy mifankalala fa samy nanatona aty dia ifamosavy. Poa! Ka amin'ny ahoana fa dia rava izany ny tapakazo napetraka tenako. Marina raha tsy maty tsika amin'ny nataon'le matesa faingany ty. Tsy azoko mihitsy ane izany ry mama be. Fa tsy azo tena ahoana ry kala tamena tsivitra ty a. Ka niodina petraka tena tao mba haniodana nitany rehefa ametraky ny azoko izy amorika tena. Kinona ny natao fa noho ny tratrany atena dia mariny. Izany very mama be. Dia miandro vasoka fotsiny teto tsikako. Ary tena tsy vanina le alika maty a. Andray, dia tany aminao koa izany le jauna ndozy iny? Ka efa hoe izany ry kala ratsy ty a. Tena iny mihitsy le tsy vanina matesa faingana tany an-tranoko iny. Tazako ange izy teo iny e. Tena tany amiko mihitsy vao lasa kelikely ndriko. Poa! Tsy inona fa tsy dia mamono an'iny izany no adiditsika manomboka eto ry mama be. Tsy aleo vonoina any iny. Tena izay mihitsy. Miomana riko. Ampafirin'ny nandry ny anako tena kavaly mianaka ny dorako trano tany Sadabe ty ry kala. Matiko iny a. Dia andrasantsika ny ampitso ry mama be a. Tapitra eto ny ainy iny. Tsy amelahantsika iny ry kala. Iny manomboka izao. Ary ampahalalako azy izany hoe mifanena amin'ny mpansavy mamatonalina izany. Raha pitso dia zoitsika akaiky ny tanàna misy an'iny. Otsika loviko tontolo andro mandra-piveriko eto iny ny alina. Tonga rondra. Ay, Tena saika grave raha tsy teny amin'ny dadako. fa hoany? Nisy rangahy-piara-miasa tamin'ny fahiny tany Manakary izay sendra nandalo tao aminy. Dia hoe mila chef comptable hony. Maika be hono izany nilany an'izany any amin'ny orinasany raha vao ohatra ka hoe raha voninanao an'izay aho izany. Dia ahoana ozy ianao? Nga hita fa dia tairiko andro nga aloha izany e. Ambony karama be nge izany e. Ay, dia roviana izany no ionanao amin'ny any ampiasanany. Rapitso? Aiza kosa e. Aleo andinika kely tsara aloha fa nomena anah nge ny numéroany e. Mila jerena koa nge ny condition de travail e. Sy ny ambiance ao amin'izany société izany aloha izay vao hoe miditra. Dia raha pitso hariva ary aho vao mbola hoe nieritreritra ny hoe dia hiverina kely any amin'ny dady e. Ay, eny a chérie a. Fa efa nataoko amin'ny douche ao ny rano mafananao a. Ay. Dia efa io ny finosiko eo ambony latabatra io koa ny sakafonao e. Misaotra kea. Trondro fisianana ny laoka nataoko ao ka ahoana? Anao douche ve aloha ianao sa izay vao hisakafo? Sady ohatran'ny vizambizana ne laha izany e. Tena drodroka mihitsy aho malala. Ohatra ty kely aloha ity servety ity dia aleo andeha hanao douche mihitsy ka. Ty ary iny fa lasa any amin'ny douche ny ianao lahy. Ary aleo alaina aingana avy ato anatin'ny paosiny kitapo hoditra nentin'ity ilay oloko manina teo.
tratraka ianao ry jonina an'io ho hiteto izay marina androany. Ay kosa mandry nitetika rehetra ry jonina, misaotra fa tena azoko hatramin'ny atsipiriana ny tsy ambaratelo miafina indrindra. Ndraso hoe hainoko tsara le faraparany teo. Andaotsika oto fa tsy tantiko ny mahitanao aty amin'ny toerana mangina aty ka. Tsy ry jonina, tsy manino izany a. Avelao aho eto. Tsy manaiky an'izao ary anta. Ndao oto fa zanako ngeny ao akibonao aho e. Oa, avelao aho eto e. Tsy rery akory eto fa misy namako nge aho e. Fa miverina anao inona aty aminao tsy azoko koa ianao ry anta. Ndao aho ianao mody. Andao. Aleo aloha zaho hijanona androany chérie. Raha pitsitsika miara-mody eto amin'ity lalana mihazo an'Ambohimanga amin'ity point kilometrika 512 ety ihany misy anahatra amin'ny Rapitso. Zay fa veloma vetivety aloha ianao. Eny ary veloma ary dia ao fa tsy maintsy tonga ao Rapitso izany e. Manantena anao aho zay Ay kosa kea sisany anjaranao ry jonina. Anjarako izao ny miasa farany, andraso kely ary. Aleo aloha apetrapetraka tsara ny tetikady rehetra e. Rapitso atoandro dia miverina misakafo ato an-trano toy mahazatra aloha, dia ataoko mitony tanteraka ny fetsiko rehetra. Avy eo dia mody milaza aminy fa tsy tafody Rapitso alina amin'ny asako dia tsy hiverina raha tsy maraina. Dia mila mitondra namana ve izany re izany makany amin'ny toeran'io e. Aleoko mandeha irery na ho faty na ho vela fa izay alehany ihany alehana any anaty akatalalina any. Ny basipleta ao anaty armoara fotsiny no entiko miaraka amiko fiarovan-tenako. Matoky anao Andriamanitra. UNO dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tatsamysehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra. UNO akaiky anao indrindra manampy anao an-trano. Kiary latro vanina very tazako mividy kiary. Way, tratrako le alika laty fa ataoko mahita tena. Alao kely mody anontaniako seranina dia meko rendez-vous any an-trano alohan'ny misandratrandro. Zay, raikitra. Tena an'io. Hehe. John! Way, mama be, manahoana ianao? Manahoana le kely Salama mama be Za fa mamaka ihany ary le kely ty Ie? Fa soa ihany le kely fa hitako. Ka ahoana ry mama be? Misy zavatra lehibe tokony mbola atao maika dia tongavy ny an-trano sao dia zao le kely loha e. Aza ela Eny ary mama be Zay fa lasa rehefa avy eo zany. Ie, efa tsy nanao akanjo mainty andro amin'ny mama be ka dia ahoana ary mama be inona vaovao Sy, efa haiko ny vaovao an'le ty fa
na dia tsy sokatra aza ny vavany alary le kiotia tsy tongotro mandeha lalana tsy tanako mandray jory fa ny tranga amin'ny taoko avy fantatro taonito ary nisy eo raha pitso fantatro androany ka ahoana ry mamabe ka zao eny miainanao tsy efa lao monina lasa ho azy le kala raty tsy vanina nanahirana anareo mivady lasa tokoa iny mamabe zay vita ny tantarany eno nataoko tratrany elahy tsara ny ody ratsiny ka mitsefitra iny angatsy nariko any tokotany daholo mihitsy ry mamabe mba tsy hanahirana anareo aneny nanaovako an'iny olomonina fa so lasa dala mitapitapy irenireny any kala tsy vaniny iny fa zao anefa efa nilazaiko tamin'ny elahy iny fa zaza roa fanola bitana ho ka tsy tsara miarabelona loza ny azo an'lahy fa mila atao sorona litiny anankiray amin'ireo ka androany dia androany ihany mitondron'andro tsy maintsy amin'onan'io zany talata vavala saty androany talata groba ke tena andronay mpimasonody litia vonola kala raha tsy vitan'iny sakelahy ka eny dia zay zany ry mamabe fa dia efa vonoina izy zany zay mihitsy satria raha velona eo io zaza-kibo ny kaly io dia tsy maintsy ratsy andro ny atena le zanaka anankiray iny tsy maintsy maty ny zanakelahy tsy ampitelo andro ao arinan'ny aterahany azy zany zava-doza ngely enjana mihitsy zany ry mamabe nefa aiza moa zao misy ahitana ny kala ratsy iny tsy mbola lasa lavitra aloha mantsy iny raha mbola tsy dilany andro any fa mbola voatazony odiketo ka efa hitako misy azy ry mamabe zany eno ary vao maika tsara fa manao fotoana amiko izy androany alina amin'ny sivy ery amin'le lalana ambomanga iny hitanao kinona fa tsy dia vita ho azy ka zay nge vita olo tia matoka isay elahy fa tena hitany lamarina ve le toerana misy azy tena hitako ry mamabe androany amin'ny sivy ary any mihitsy azy izy no manome fotoanana le androany io zany odry milay zany le tia eny ry mamabe tena milay ane eno apoa tetete fa ratsy fanahy fa zany io andro mamabe fa zao dia ahoana tokoa moa zany ry mamabe avy dia mitsoka zany vao avy mahavita an'izay sa vao avy mahavita an'izay opération zay zany kinona ndray tilitily atao hoe ainy ty irainy manonja raha tsy mahafaty azy elahy matiny vatandremikiosa hoe ahoana mamabe tandremy ny fitaovana na amin'olona azy so adino tafapetrapetraka elahany maty elahy voarainy amin'izay ry mamabe fa zay ary aloha zany fa lasa ako dia zao hoe ahoana andraso aloha avy any elahy dia avy dia mamatana ty amiko na mifiry na mifiry alina fa zaka ny fatiny kaladala ary hitondra azy lavitra tsy misy pahita asitrika any amin'ny tsy misy pahita any io dia vita ny tantarany etika any anaty ala marida zany io dia veloma lava eny milamina ny amin'izay ry mamabe dia lasa amin'izay ary aloha zany veloma ary mandra-peona dia mavitasoa raha alina mifakahita litia eny mamabe kay maty naninona ary tony dominy le tolamba varavaran'ry mamabe koa moa iva keliko kay zay fa lasa fa tao loza amin'ny mamabe mimeme fotsiny raha alina tokoa ty fakahita ry le likala tsy vaniny tia ora isaina sisa ny tena dia poa zay ny vita
ela ny toratorany tenany io ka vo masonangatra zany tokoa ny hoe kely saina maivandoa ka tsy ampy amidiny tetika adiny mpansavy any ambondrombe tenany io alle any ambondrombe tena ry le alika latry vaniny tia ho hita tena tsaro zany hoe fanena mamatona alina amin'ny mpamosavy tokanify eny atokona pasana maty tenan'io Rondro a! Ahoana e? Fa manao tsy metimety nga ianao ao e? Mba hitondrao dite mafana kely nga azafady. Tsy haiko fa ohatra ny mangovotra mangatsiaka izany ny valahako. Ka tsy aleo ary veloa misakafo e. Sady efa voaloatra koa anie ny sakafo sady ty efa hoentiko miakatra ty e. Fa manino ianao chérie? Tsy haiko fa ngamba tratran'le atsika serikerika malialy iny za le mivoaka tany andro dada teny anala mahitsy iny dia zay ngamba mahatonga ohatr' zao. Ka zay ange le efa nilazaiko anao hoe aleo mba mijanona fa maraina mandeha. Ka ny tsy azonao nge dia ny alina anie le rangahy tompon'le orinasa any amin'ny dada no mandalo miandry teny anala mahitsy teny zany e. Ay mo. Ianao ve maninona e? Koratsy tsy mieritreritra ianao ko ianao isahiranan'olona indray ve tsy ho rototra angatakandro eo e? Aoka moa zay chérie. Ka ianao Zany mahasosotra. avy ve ky dia natao ampiakapofona. Mba eritreritra narosy angeny ahy iny e. Mahita anao manavinavy ty mantsy ahy e. Ka ianao ohatra mahasosotra zany. Aoka moa Ny zay. olona rangahy efa tsy amin'ny forma dia mbola ohatra ny hoe omena tsiny foana ihany. Chérie, Andrerika aoka inona? ho zay. Andrasa aloha alaiko ary ny dite anao e. Tena inona ary mahazo tapoka n'ity rangahy ty? Tena misy zavatra hafahafa mampiady saina azy mafy mihitsy aho ka. Aleo aloha arahana amin'ny ozany fotsiny. Rondro a! Oh, Vy kely ity vetivety aloha ianao e. ahoana e? Amin'ny firy moa ianao no tonga tao trano androany hariva? Tena mety alalina mihitsy aho vao mody eo Zany ve? Raha marina manko ny garda androany ao amin'ny maternité dia raha pitsy maraina vao mety tafody. Nefa ianao ty tsy salamy ty zao dia tsy haiko hoe ahoana re zany ny ataoko e. Ngamba era ihany aloha mba azo mody aloloha e. Fa tsy alohan'ny amin'ny 12 alina kosa aloha e. Farafahaingana ngamba ny amin'ny ray maraina. Ka tsy maninona fa eny e, aza dia misahirana ary ianao e. Sady za koa ne tsy dia hoe marary mafy ahoana e. Somary mangatsiatsika tandidomdominy tazo fotsiny ngamba za tiako. Eny e, rehefa avy misotro an'ity dite mafana ity aho zao dia hitako hoe mahazo aina tsikelikely eo ah. Fa zay e, aza sahirana manao fiarana manokana zany ianao Rondro a. Sao dia manahirana zany amin'ny fijerin'ny mpiara-miasa aminao mantsika. Zahay ihany mantsy ny nahavoanay tamin'ity fialonana amin'ny samy mpiara-miasa ity ka mba tandremy ihany ry Rondro a. Eny ary e, dia avy misakafo atoandro aho zany dia lasako. Dia amin'ny enina maraina eo zany aho zay vao mody aty e. Dia mba maka aina tsara moa fa aza dia manao vizana loatra e. Eno a. Ie dia efa nataoko anaty frigo ny sakafonao hariva e. Lasopy ihany natao manampy azy e. Nefa za koa nefa zao tsy haiko raha sendraka tafatsangana kely ny hariva dia mety hamonjy eny amin'ny dady indray raha sendraka miantso eo izy. Taony teniteny an'izay ihany manko izy tamin'ilay fihaonanay maly iny. Eny e, tsy maninona izany chérie a. Tsy zara ary ve moa izy miantso raha mba toy ihany le resaka asa ho anao e. Zareo aza moa mba misahirana kely amintsika. Ka za indrindra nge mantsy anao Eny e, fa manaova mafana tsara fotsiny aloha ianao na dia zany azy e. Dia aza manao ela loatra any a.
Ny tranontsika koa manko tsisy mpiandry. Ie. Hafa ny taloha hoe mbola nisy an'ny anta teoko. Ka firy marina moa ianao zany ny rondro ny tena mandeha mba ahafahako manidiny vavahady. So dia misy mitsofoka tapoko ao ambany ao mandritry ny atoriako eto ka tsy hoeniko akory mantsy. Zaho avy misakafo zao dia mandefa dia eo zany ianao e. Idio tsara fotsiny trano dia makaina tsara fa tsy ampy toromaso koa ny tena hitako mahavoanao io ane. Dia tandremo mivavahady raha sendra mivoaka hariva ho eny anala mihitsy ianao Ie, oke ary. Io ny lakile ny tomobile raha hoentinao fa za tsy hitondra. Sy eo koa ve dia hitondrako fiary. Taksi ngamba ny andehandehanako dia mety e. Sady ianao angeny tena mila an'io raha andeha ho eny amin'ny dada ihany e. Eo aloha bisou kely aloha chérie. Makaina tsara. Ie, misaotra ary. Iny fa lasa tena tsara loatra. Libra ny lavoaly esy John. Mandro ny paika rehetra. Saika loza mantsy raha lasa ny rondro teo ny fiarako. So ihany. Ny ako mododiko fanina fa ny bandy indray dia tsy mikoropaka amin'ny zavatra hay rondro Aty dola ety mba manana ihany ry John. Dia mitodika aminao ary anta. Mission accomplie. Za ihany anfatako an'io alina ka zay alehany ihany dia alehany. Miandry ahy ianao ry anta malalako ka ho avy tokoa an'io amin'ny 7 alina anapitra ny tantarantsika. Tapa-kevitra fa tsisy akadasitra tsony izy ity mantsy. Fa nararotana farany zao ka any akoatra totosaina ry anta. Ty antsy maranitra ty no anaperako ny tantarantsika. Dia izay voalazako anao teo izay ry Davida ny dimaika mba saikindramako ny fiaranao raha mety Ie, anio hariva ihany mba ilaiko an'izay e. Etsy talata volon'ondry ihany dia miverina fa tsy dia hoe lasa lavitra makaizy. Tsy maninona izany ry rondro samy dokotera anahatra zao ve tsika dia tsy fanampy amin'ny sarotra e. Fianakaviana tsy salama koa no voalazanao fa andehananao maika indramanao ny fiarako ka tsy hitako izay olana amin'izany. Aleo fa omeko anao e. Ny anao raha teo ny fiara ompanina tsy fidiny. Disque embrayage moa no simba taminy teo. Disque embrayage sy transmission samy votaholy e. Ka eo ary rery rondro entiny anahy. Indray androany mety mba hoe ny anah indray vo dia ny anao indramako e. Ty ary lakile akia. Dia manapila sanjy kely fa ohatran'ny lasadasaka kely izao so dia tsy mahatonga anao any. Ie, misaotra betsaka ry Davida. Tsisy fisaorana e. Ie, dia matokisa ianao fa ngamba farany tarandrindra amin'ny 12 alina eo ihany dia efa tafaveriny. Oke ary e, tsy maninona izany fa ataovy eo amin'ny garazonao fotsiny aloha dia raha pitsy maraina aterina ty amiko aty tamena. Ie, mety izay ka. Fa za ihany tsy maintsy manaritra azy aty aminao fa John manko mbola manao tsy salamalama ao an-trano ao e. Loza koa ane ty tazo tsisy farany ty e. Ay, marary indray raha mpisehanao. Ie. Izy koa ny fahitako anazy ohatran'ny be ady saina afaka bony mangina an'izany. Afaka malo izy zao le hitako farany iny. Tena tsy normal mihitsy ny fahasalamany raha mpisehanao iny ka. Zany ve? Sa ve le mbola problème iny ihany no mbola mitoy ihany rondro? Tsy hay intsony zany dokotera. Vehivavy ny tena ka tsy maintsy manaraka ny onjan'izao rehetra izao e. Velomary rondro Eny ary. dia mitandrema ihany ianao amin'ny lalan'iny fa ny alina nge tsy mba namany e. Indrindra amin'iny avaratra an'iny. Ianao koa ty rery tsisy namana raha teo. Za nefa tsy afaka manampy anao. Tsy maninona re zany Davida. Izay aloha fa veloma fa lasa e. Dia misaotra betsaka e. Tsisy fisaorana rondro
raha mba fantatrao mantsy ry Davida fa ady mangotraka izao hatrehako izao ary ady mampiorokoditra miantra manaina mihitsy. Sambatrinareo manana milamina ao an-tokantrano. Ny ahy kosa tia sedra sy fijaliana naty tsy fatam-piafarana. Ary mety ho ny androany izao no farafahitana ny salova-tavako raha sanatria ka tojo mipatsy tsy ho mivava ny atapy-tanety an'ilany. Fa mino aloha fa efa lasa izay jaonina. Andriamanitra matoky anao a. Tsy haiko izay afaran'ity tantara ity. Anio farandrinao ry jaonina. Miandry anao aty amin'ny avoana mangina amin'ny fahafatesana. Ary nao akanefa rondrarovanao. Ary dia ho vitaika ao arinanao koa ny amin'iny e. Samy mitondra ny sombina ianao izay rovavy. Ka rehefa mienjana dia aleo samy mienjana any e. Mama Bea. Moramora fa iny misy afitry tazako iny miakatra iny. Aisa mangina kely londry. Ary nakaiza le vorondolo ny sidina teo. Izany e. Hitandriko iny anaty ampanginy e. Iny le tsy vanina marina mafy tokoa. Ny amono andriana tongavan'iny aty fa tandre mitsara. Izy marina indry Mama Bea. Tena le tsy vanina mihitsy iny. Ka leo amin'izay anaovako azy e. Eo manatsara ndriko. Eo ihany kala. Fa aleo isafeleako kely avy ery ambany Tsimery. Dia indry eto mijoro fa aza nihetrika eto mihitsy a. Eny ary Mama Bea. Oay, inona koa ary zavatra fotsifotsy lava tazako mijaridina akaiky ny ery amin'ny somamby sambiry, ha? Olona ve io sa matoto? Oay, olona io ka? Ha? Ay, tena oka fa ianty io. Ny volony lava ofaofan'ny rivotra no afantarako azy. Ohatry, ary toa mijaridina tsy mihetsika. Ary ohatry mivoraka hafahafa ange izany lohako izany e. Tsy a, manana an'ity antsy ity aka. Andeha anatona rangaha. Ary dia ho vitaiko ny tantaran'io fa Tsy mandroso e. Andremo, eo mijanona. Fitaiko ny aminao ry anta. Tonga hamono anao a. Matiko ianao androany. Aro aiza le tsy mataotody alika maty. Ao ambovo tenan'io. Fa iza koa io vehivavy miboridana amin'ny sarakorako volo io. Ianta. Ianta foana eo. Io sakany rehetra. Aleo mitsoaka. Azoko tena fa ho aiza amikeo e. Tena tratra. Andositra izy tena le tsy vaniny tia. Oka, vonjeo re fa ahoana zao Mama Bea, ha? Ho aiza e. Vonjeo re olona fa maty. Kenda. Matiko tena n'io a. Aleo poretiko tsara ataoko soavaly kenda roroka. Zaniko tsara ataoko mipotsaka ny voamasony ty. Dia asiako sakalela amin'izay ho tapotra ny ainy. Ale Vonjeo e. Ary avy tena dirika lajobo a. Avy tena raha mba hitaingina ampondra folaka. Avy
io jereo tsara ny tena fa efa hipotraka ny voamasona ary andao amin'izay ho taritiny ery ambony fasana io fa efa milofika eny no anlanantsika ny tendany andao oaka amin'izay ry mamabe oaka amin'izay ok'izay amin'inona ary kala ratsy tia ka efa ho tapitra neny eny tsy mivelona tsony io ry mamabe rembaberan-tanako tsy ho avotritsony ry kala tonako tia atotry ny hafahafa koa ny ianareo izany tao vady be ny rano tsy ho azy eo fa hanaparako ny fahefako alefako any ambony rombe amin'izay ao adaboy amin'izay tia ny atsy maranitra naperako ny aina inona izany ok'izay aza misy mihetsika fa tonga ny tompony farany jauna mereno anao fa rondro ihany ty rondro kala rondro marina navondreo ary ianao ry ataza mandositra apio fotsiny tantanazy hatreny amin'ny arabe aingana avindry fatin'io mpamosavy tsy van'io avy alao ivalapatra eo fiainana miaraka amin'ny herimaizina very reto sisa no nifampitadiavanareo tsy vaninareo tsy rondro vonoy rehefa tsy mivonoko teo ianao dia tsy vonoko tsony fa ndahody any an-trano ifanazava ndahody any an-trano daholo ndao ie dia efa miboraka aminao marina rehetra rondro ary ekeko tanteraka fa eloka ny vitako ka eto dia samy mifony eto atongotra aho no miaiky fa tena lehilahy tsy vanina tsy mendrika no vadinao tsony ary rondro sahazany ny roahana sy overezina ary rondro roay ary rondro jauna eny mangidy koa ny iarany ohatr'izao satria hatramin'ny fombadina toko dia noararotina tamin'nypitaka tena fisarana no sahazan'izao tena tsy mendrika anao tsony aho ary rondro ekenao tokoa ny lainga be ny lasa nataonao fa patsiahivoka anao ihany aloha ndray andro raha nanontany anao an'ilay kodiarana feno fotaka dia nilasanao fa vaky pneu akavana amin'ny fiarakodia raha ho vahako any io kodiarana io dia tsy hahita lavaka ao masonao na dia kely akory aza ankoatr'izay ilay famantaranandronao simba dia sady tsy ato an-trano ny sady tsy very fa namidinao ka lasa peratra iny atarany anty iny ny fona re tsy izay marina ary io zaza ao akibony anty io dia tsy aniza fa tena anao tanteraka jauna be loatra ny laingana fafinao anahy hatramin'ny fotoana lazainao fa hifanaovana mitady any anala mahitsy aza nefa ny apasany ianao no mifanao fotoana amin'ny ata sy mamabe ary dia teny nahatratrarako ny asa ratsinareo rehetra ny fitapitaka na very ny fifampitokisantsika ary fitokisana very no maharava ny fitiavana ny fitiavana mantsy dia fifampitokisana eny diso ary rondro mendrika ho ahy mihitsy ny tsy misy vonoy ary rondro tena aleoko maty ho ahy ny fitiavana mbola tanatoko mbola namonjeko ny ainao ry jauna satria mahery noho ny zavatra rehetra tokoa ny fitiavana fa raha ny alahelo-ko tamin'ny nataonao dia efa nanjavina ianao takizay fa mbola eto satria mbola ambony noho ny eloka vitanao ny fitiavako anao no ianao ray ny zaza ato akiboko no sady vady mariazoko misaotra rondro eny sombina ainao io ary natao azy ianao mba ho rainy hatramin'ny farany
Erina nosika melany sy ny sominainao atakiboko. Ianao kosa ry anta mitsotra anao ny fitiavako. Velonaina ianao zao ka soavadia hatrany farany. Mitsotra anao ahy efa teo an-tanako tamin'ny nitra farany ainao saingy tsy nahafaty anao ny tanako. Satria lehibe noho ny alahelo taminao ny fitsombinako ny menaky ny ainao tao akibonao tao. Tsy izy mantsy melika ka aleo izy ho velona. Ary satria velona koa ianao dia mety eza melona azy. Tsy mahazanatra avy azy no mijereko fa ny asa mahaina azy. Setra-piainana izao dia atao vianatra ho amin'ny sisy. Rondro feno tokoa ny foko ka tsy ahateny betsaka ntsony ahy hozakaiko amin'ny pikirizana ny anjarako rehefa voatsodrany fonao ampomadio no andehanako. Arotsarovako lalandava izao antry ny fitiavanao izao. Tsy mbola nahita vehivavy ohatranao aho Rondro hoanatry no aviko izay lasy izay. Hoanatry no aviko eo anatrehany izany atao hoe menaky ny aina izany. Ary rehefa tonga izay fotoana aterahany izay dia iasina no ataoko anarany. Rondro tena hitomany mafy azany. Mafy zao Andriamanitro, mifona ry anta. Veloma Rondro mivavahana izay fa lasa Rondro ianta. Rondro ianta. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ary ny fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ady Saritaka, nosoratany Rabesaik Guillaume Marie na eo amin'ny Guy. Tovy no John, Veroanitra no Rondro, Saloy no Ianta, Rado no Dokotera David ary Lisy no Mama Be. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Ady Saritaka. Uno fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.